Hiasa tsy ho ela ny parc solaire 40 mégawatt any Moramanga. Natomboka tany Moramanga ny fananganana ny parc solaire lehibe izay hamokatra 40 mégawatt. Ny orinasa Afripower ary groupe Filatex no manao azy. Amin'ny fiandohan'ny taona 424 eo dia ho vita ny 510 mégawatt voalohany. Ampidirina ao amin'ny réseau interconnecté Antananarivo ny vokatry ity parc solaire ity izay ampihena be ny fandaniana solika izay 1 miliara ariary isaky ny 1 mégawatt ataony Jirama ankehitriny. Fa ny mikasika any Seny kosa dia Rakotonarivo Tery no lasa filohan'ny Seny. Taorian'ny fandaminana anatiny dia lasa Rakotonarivo Tery no filohan'ny Seny ary voalaza fa niova ihany koa ny firafitry ny Birao Maharitra. Raha ny voalazan'ny vaovao moa dia niala an-tsitrapo ny filoha teo aloha tsy iza moa izany fa Andriamatoa Andrianarisedy Dama Arsène. Ilaim-pomba filoham-pirenena teo aloha Soale Mosa moa dia nilaza tao anatin'ny kontiny taorian'ny kabary izay nambaran'ny Gasikara Fensoa tao amin'ny televiziona malagasy. Namoaka ity fanasana ity moa Soale Mosa ary nilazany hoe ity ny invitation an'ny président Andry Rajoelina sy ny vadiny nomeny ireo ray aman-dreny ara-panahy mbola invitation fotsiny ve de efa mipanika i Gasikara Fensoa hoy ny nambaran'ny Soale Mosa tao anatin'ny tambazotra Facebook. Ny alina moa dia nilaza mazava ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa ny amin'ny resaka fikondroham-pirenena tsy nisy ny fanasana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Tao anatin'ny fanambarana nataony no nandrosoan'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra tenin'ny gouvernemanta Andriamatoa Gasikara Fensoa ny vaovao mihely mikasika fa nasaina ho avy amin'ny fikonan-doham-pirenena ho tontosaina manomboka androany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Nambarany fa tsy ireo mpitondra fivavahana mitarika ny FFKM amin'izao fotoana izao no nanao izany fanambarana izany fa mpikambana ao amin'ny FFKM tsotra izay tsy manana ny fahefana hanao izany. Nanao antso ihany koa ny tenany amin'ny famerenana sy fanamafisana ny andro-masom-pokon'olona noho ny fisiany ireo endrika fanakoron-tanana izay misy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoha colonel Mikael Randrianirina, filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara sy Andriamatoa Prime Ministre lehibean'ny gouvernemanta Eritsalama Rajaonarivelo ary amin'ny mampitondra teny ny gouvernemanta ny tenanay dia manao an'izao fanambarana izao fa tsy marina ny filazana fa isy ny fanasana manokana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay ho avy eto Madagasikara rahampitso eny na ihany koa ny finiavana anasa azy ao anatin'ny concertation nationale izay kasain'ny vahoaka malagasy ho tanterahana eto Madagasikara. Taoriana ny fifampiresahana izay nataonay tamin'ny mpitarika izany hoe izy efatra amin'ny rahalahy ao anatin'ny FFKM dia mazava fa tsy avy amin'izy efatra amin'ny rahalahy fa olona iray mpikambana birao mandrafitra ny FFKM no nanana ny finiavana sy ny fikasana izay tamin'ny anaran'ny tenany manokana sy finiavana avy amin'ny manokana an'izany resaka sy fanasana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ody eto an-tanindrazana izany. Raha tsy ivina dia nisy ny tolom-bahoaka izay natao teto Madagasikara, ny ainga avy eto Antananarivo renivohitra, ny parika manerana ny faritra rehetra teto Madagasikara ary tonga tany amin'ireo firenena maro izay tamin'ny alalan'ireo diaspora malagasy, tolom-bahoaka izay nanala an'izany olona izany sy ny firongony ka tsy ny fitondram-panjakana fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara velively no anampiniavana sy fanirina ny amerina an'izany olona efa naloha ny vahoaka izany eto an-tanindrazana na ihany koa ampandray anjara an'izany olona izany ao anatin'ny concertation nationale. Arak'izany dia ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa diso tanteraka ary lainga ny fanambarana sy ny filazana fa iverina eto Madagasikara ny filoha teo aloha izay efa naloham-bahoaka Andriamatoa
Andry Rajoelina na ihany koa ny finiavana anasa azy andray anjara ao anatin'ny concertation satria mifanipaka tanteraka amin'ny lalatsaina sy ny sotoavin'ny tolona ny amin'ny anesorana sy amongorana an'izany olona izany sy ny firongony. Iny moa ny fanamafisana sy ny fanamarihana izay nambaran'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa tao amin'ny televiziona malagasy ny Omal Alna. Fa ny amin'ny resaka fitsarana kosa dia tsy mandray baiko midina sy intervention ireo mpitsara hoy ny SMM. Nilaza ny filohan'ny syndicat ny mpitsara malagasy Andriamatoa Ambitanarivo Andriantsorosoany Andro Omal fa tsy mandray baiko midina sy intervention intsony ireo mpitsara na avy amin'iza izany na avy amin'iza. Ny tanjona amin'izany zavatra izany hoy izy dia ny hananany mpitsara ny fahaleovantenany sy tsy hampizitsindry ary ahafahan'izy ireo miasa araka ny feon'ny fegitreretany. Ho faramparanantsika tanteraka ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanantsika azy moa dia ilaza kely ny mikasika ny solombavam-bahoaka ny Toamasina tsy iza moa izany fa Andriamatoa Roland Ratsiraka. Tatoato moa dia tsy henoheno intsony ity solombavam-bahoaka ity ka maro ny mametra-panotaninany hoe inona ary ny tena ketrika iny solombavam-bahoaka ny Toamasina iny to tsy henoheno intsony tatoato. Tsy ahivina moa nandritra ny iny hetsy-bahoaka teny amin'ny 13 May iny dia anisan'ny tena nitabataba ny solombavam-bahoaka ny Toamasina ary tamin'izany fotoana izany moa izy dia teny amin'ny 13 May ihany koa. Ankehitriny kosa dia zary raha hita ity solombavam-bahoaka ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka ametrabeloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.